satria nirusaka niusutra manapatapaka izukizao satria eto tokoa ianao jesosy miaraka aminay amin'izao takonatoandro izao eto nyfanatrehanao kaninina jesosy zavatra izay ataonay eto androany tena eo amban'izay rehetra tolotra ainao androany dia raisan'andro fankasitrahanao satria vokatra ny fonay avokoa izany rehetra izany ianao no omena voninahitra eto ianao no deraina eto amin'ity toerana ity ianao no ankalazaina eto amin'ity toerana ity ianao no iankohofanay ilay andriamanitra raha tsy toa ianao no natoy izao anay mino izay efa hiaraka aminay eto foana ianao anome mihoatra no izay eritreretinay ianao ary tena hoe ho fiainana vaovao indray ny tantaram-piainanay rehefa mivoaka eto amin'ity toerana ity izahay satria ianao mihitsy ilay andriamanitra mahay ny zavatra rehetra no miaraka aminay eto androany tsisy avelanao ho diso anjarany amin'ny fahasoavanao eto androany tsisy avelanao ho diso anjarany amin'ny fitahianao ny olona tsirairay avy tonga eto amin'ity toerana ity ka ninoninona zavatra angatahany tompo ka fantatrao fa mahasoa azy eny fa na dia izay tsy voaloky ny vavany ara dia ho ataonao zany ho ataonao zany satria andriamanitra tsara sady tianay ianao apetraka eo ampelantananao ny zavatra rehetra ny fahavalonay kosa ny devoly dia tsy manan-kery tsy manam-pahefana programa ratsy ny satana rehetra dia didiko hiala amin'ny anaran'i jesosy tsisy tanteraka na dia ray ara amin'ny anaran'i jesosy fa tsofina rano izao fotoana izao ho amin'ny fahombiazana ho amin'ny fiadanana ary ho amin'ny voninahitr'andriamanitra izay andriamanitra lehibe izay rehetra hiariteny hoe amen alleluia dia faly miarabantsika rehetra indray na tratran'ity atoandro ity mino fa nanao sakrifisy be ianao matontonga eto androany amin'izao lera tokony hoe fotoana isakafoanana iarana amin'ny fianakaviana sy ny sisa dia nafonao zany rehetra zany fa tonga eto amin'ity toerana ity ianao satria mangetaheta loatra ny tompo dia mino fa hitan'i jesosy ny hetaheta ao anatin'ny fonao dia izao mba tsy haverimaina ny fotoana hatongavanao eto dia izay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fo tena hoe aza atao fahazarana aza atao fombafomba aza atao hoe tahotr'olona ny antony hatongavanao eto fa aoka tena hoe angetaheta an'i jesosy ianao androany dia ho hitanao fa ho asehonao aminao vonany tsy latsa-danja amin'izany ianao izay any tokantrano na fohy fotoana ihany koa ianao anaraka an'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na amin'ny alalan'ny telefona na tsy fantatro izay ampiasainao fa afaka nisitraka ny fiadanana sy ny fahasoavana rehetra hoentin'i jesosy ianao naizanaiza toerana misy ianao dia amin'izao fotoana izao tsika tsy andry ela fa andao tonga dia raisitsika ny mpitarika fiderana hitondra antsika amin'ny fiderana makotrokotroka izy androany sady izany ve vonina amin'izany ve tsika rehetra izay tonga eto androany tadrifa ny fiderana tsy animation fa tena hoe zavatra iandrasan'andriamanitra amintsika ary tsy maintsy ataontsika dia ninona hitarihan'ny mpitarika antsika eto dia manasanao ataovy amin'ny fonao rehetra zany tena hoe omeo zay maximum zay tsara indrindra avy any aminao ho fideranan'ilay andriamantsika satria izy no antony hatongavantsika eto dia ndao ariarika hitsangantsika hiaraka ite-tanana mafy ho fandraisantsika n'izany tarika fiderana izany ataovy an' jesosy ny te-atao ataovy mafy amen izy ny tonga eto dia efa natsapa izy nandray soa tamin'andriamanitra na io fofinainao io fotsiny dia efa avy amin'andriamanitra na io ianao misy io fotsiny ara tsy iza nampisanao fa andriamanitra sady izany ve dia ndao androany heritreritritsika hoe nisy zavatra anankiray zay tena namen'andriamanitra lanja amin'ny be mihitsiny dia tsy iny zany fa namonjeny asy ianao dia jerena hoe olona akaikinao io hoe olom-bovonjy izy io izy ny sambatra indrindra satria hoe sambatra izay voavela helika ozy ny ten'andriamanitra sady voasarina ny fahotany dia ndao ny hamakitsika salamo izay efa haintsika loatra fa ndao tsy atao amin'ny fahazarana dia hiara iredontsika salamo 7:1 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra amin'ny anaran'i jesosy misaorany Jehovah ary fanahiko ary izay rehetra atao anatiko misaora ny anarany masina
misaoran' Jehovah ry fanahiko ary aza misy adinonao fitahiany rehetra izay mamela ny helikao rehetra izay manasitrana ny aretinao rehetra izay manavitra ny ainao tsy hidina ny an-davaka izay manarina famindram-po sy fiantrana ho anao. Amen. Nao tsika te hatanina mafy an' Jesosy. Tsy haiko ianao fa tena hoe raha tsakotsakonao isaky ny mola izy dia tena hoe wow, Jesosy nanafaka atsika avy tany an-davaka, namonjy atsika, afaka tsy nataony zany izy nefa nanana ny seza fiandrianany tany an-danitra fa noho ny fitiavany anao, noho ny fitiavana anahy dia novonjentsika. Nameny maimaim-poana ilay cadeau tsara indrindra dia famonjeny zany. Dia rariny loatra tsika manana raison ngeda be tsika androany hiderana anazy. Dia teneny Jesosy hoe misaotra Jesosy fa novonjenao dia androany eto anatrehanao te haneo ny fifaliako hoe satria olona afaka, olona voavonjy na tsy ananako ary ny zavatra rehetra manana famonjena dia zany ny important indrindra amiko androany. Amen. Indao tsika iorakoraka ho an' Jesosy dia hiteny hoe ravoravo aho fa manana famonjena. Amen. Dao Absehoana Jesosy mihitsy hoe faly ianao manana ilay famonjenao anatinao. Mitsikitsiky ianao miteny hoe ravoravo ny fo, ravoravo ny fo, mirana toto ahiterana eny andiza isotrana orira ovoavonjy zany. Ravoravo ny fo, mirana toto ahiterana Desire is such an hour, yeah. Who I put desire. And I'm not only food, I'm not too good. Who I put desire. You are the sun, the child, and I want all the rest of who I put desire. And I'm not only food, and I'm not only food, I'm not too good. Who I put desire. Fantasciao mi antony lakizao. Uveva fantasciao. Tenenyo akaikinao. Dia valio izy hoe nomeny Jesosy anary ny famonjena lehibe hoe dia zany mahatonga ana mitsikitsiky io. Na manao anankiray hafa indray zao. Nomeny Jesosy anary ilay famonjena lehibe. Dia zany ny antony faliko io ravoravo ny fo. Zao raha tena faly ianao dia asehoy amina lalan-dia zany hoe tena faly
ataovy mihoatra ny hoe na zavatra tsara be amin'ny tany ianao dia faly be dia mihoatra an'izany mihitsy hoe fanahinao ne voavonjy tena hoe na ndraza na alaina amiko aho zao rehetra zao fa rehefa mbola ao fotsiny famonjena dia faly foana izay mampatonga ny ten'Andriamanitra milaza hoe mifalia mandrakariva afaka mifaly foantsika na ao anatin'ny sarotra arany satria mbola ao ilay famonjena dia mbola azo antoka amin'ny mandrakizay atsika amen fa zao hoe ianao ve efa nieritreritra hoe fa manina marina moa zany anina meny Jesosy an'izany famonjena zany fa za ilay mpanota tsy mendrika ito tena hoe iza moa izy ilay Andriamanitra manana ny zavatra rehetrarehetra tsy ory ninninina nefa mbola te hikambana amiko novonjeny ianao satria te hiray aminao izy te hiresaka aminao izy te hanana relation aminao izy satria tiany loatra ianao dia izay natao hoe fahasoavana tsotra izao fotsiny tsy misy mendrika isika na dia iray azy tsy misy mendrika zasy ianao na dia iray azy fa rehefa soavana amin'i Jesosy mbola natoy izao azy ianao ndao hisaotra anazy noho ny amin'izany amen iza mihoatra ny falebiazanao zao le tsy mendrika anao amen ny androko sisa izao sy daiarako aminao dia mbola famindramponao faraizao toy izao niezaka vitanay akory zany Jesosy tsy hoe izay niezaka nanao tsara dia vonjenao fa na ratsy indrindra azy izay dia mbola tonga ianao namonjy anay efa natsangana sany mihitsy Jesosy tonga zanaka izahay ankehitriny no fahasoavanao alleluia
iraiko ny fahasoavanao iraiko ny fahasoavanao dia mbola ny famindramponao toko ny fanosonanao fa izanao toanao fa tsisy azoainao tena miaiky zahay miaiky ny falebiazana fala izao toy izao fala izao no toy izao tsy misy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinosinonao le tao andavakiny liona le fanatsanganao ozanao faraizao no toy izao tsy misy avy amiko fa avy aminao Toți socha Jesús hoe socha nova Jesús nam zay vitanao rehetra Halleluja mankasitraka Jesús ny amin'ny fitiavanao tsy misy explication hafa ankoatry hoe fitiavanao mankasitraka Jesús Tsika amin'izao fotoan'izao isaintsaina fotsiny hoe taiza tokoa moa ny hafarantsika raha tsy namonjy antsika Jesosy dia ao anaty fonao ao ataovy tena feno fankasitrahana ndao tsika tsy hangataka intsony hoe inona ny ilayntsika fa ndao hankasitraka ny amin'izay efa nomeny Jesosy atsika androany tena hoe fahasoavana mety hoe hatramin'izay nataonao tsinitsiny zany fahasoavana zany fa zao tsara hoe Jesosy ane afaka hoe tsy maty teo amin'ny hazo fijaliana izy afaka tsy nanao an'izany izy fa manino izy nanao an'izany ho atsika tena fitiavana misaotra Jesosy tsy manana teny izahay hiexprimena hoe tena mankasitraka anao ny ao anaty fonay tena misaotra Jesosy no toy izao dia tsisy avy amiko fa avy aminao zao lay tsinotsinona le tao andavakiny limona e fanatsangana ozana
Averintsika farany hoe faraizany toy izao Jesosy. Tonga zanak izay ankehitriny. Halleluja. Fanatsangana hozanaka. Jesosy tena niinvestira be da be mihitsy ianao mba hoe hamonjena anay. Tena nataonao daholo moyen rehetrarehetra hisintomana anay hiverina aminao. Tena nalainao avy tany lavitra be mihitsy zay. Ahoana moa zay tsy hitsokanao, ahoana moa zay tsy hisaotranao, ahoana moa zay tsy hanajanao, ahoana moa zay tsy hankasitrakanao, ahoana moa zay tsy hiainao anao Jesosy. Lay tsy anay indrindra. Halleluja. Nalainao avy lavitra loatra. Nalainao avy lavitra loatra be dia tsy otinao. Saotra Jesosy. Nalainao avy lavitra Fa fananinao. Fananinao ny diantokinao ny ainako, orofonao ny fiainako. Fa nalainao avy lavitra loatra tsy oarinao. Ilay olona novonjenao. Nanaovanao zay tianao atao. Olona nanaovanao zay no lazainao. Fa tsy zay no lazainy olona. Tsy amikelo anazao sy zao hoe fizay lazainy teninao hoe izay aho hoe izay aho hoe. Le olona sitranonao mitsokanao androany. Loatra zay Jesosy. Nalainao avy lavitra loatra be vidinao. Nalainao avy lavitra loatra tena nijalinao. Ny diantokinao ny ainako, orofony fiainako. Fa nalainao avy lavitra loatra ho ampiasa. Ilay olona notahinao. Ilay olona notahinao mitsakanao. Halleluja. Ilay olona nanaovanao zay no lazainao. Fa tsy zay no lazainy olona. Tsy amikelo anazao sy zao hoe izay lazainy teninao. Zay ninoko Jesosy. Ilay olona nahovanao mitsokanao. Ilay olona nahovanao mitsokanao. Ilay olona nanaovanao zay no lazainao. Fa tsy zay no lazainy olona. Tsy amikelo anazao sy zao hoe fizay lazao.
tadidy zany amin'izao hoe ninina koa mety zavatra miseho eto amin'izao tontolo izao tsy izany no marina eo amin'ny fiainantsika fa ilay Jesosy maty teo amin'ny hazo fijaliana na vita ny zavatra rehetrarehetra izany no ifikiranay dia ndao hitena amin'ny Jesosy fotsiny hoe ninina mitranga eo matoky anao za ilay navita ny zavatra rehetrarehetra ilay efa nanome any zavatra rehetrarehetra dia mitsoaka fotony sisa ny ataoko alleluia za Jesosy mitsoaka anao hoe Andriamanitra tsy misy fiovany tsy mandiso fanantenany Jesosy zay no lazainao no nataonao hoe Andriamanitra tsy manary anay zay anao zay anao oka fiangonana nandritra mafy an'izany hoe za Jesosy hitsoaka anao za ndretiny olonao Jesosy mitsoaka anao yes jereo fonay androany dia ankasitrao dia izay nikasihan Jesosy rehetra hiteny hoe ilay olona nikasianao mitsoaka anao no tiavinao mitsoaka anao ilay olona no tiavinao mitsoaka anao ilay olona nanaovanao zay no lazainao fa tsy zay no lazany olona Izay lazay ny teninao Izay Alleluia Ndao tsika te-hatana mafy ho an'i Jesosy Amen Samy mahazo ny toerantsika rehetra kanefa na izany ary dia tano hatrany ny fifandraisanao amin'Andriamanitra raha mety dia tena ankipio mihitsy ny mason'ny nofinao mba hahafahanao tena misaintsaina an'izany fitiavan'Andriamanitra izany hoe izany tokoa nataon'i Jesosy ho anao avy tany anatin'ny lavaka lalina indrindra ianao no nalainy no vonjeny natolony ho anao ny ainy ianao kosa inona ny zavatra ataonao ho an'i Jesosy inona ny tena mba ao anatin'ny fonao hoe rehefa maheno an'izany hoe olona tokana namonjy atsika rehetra ianao no nanota dia Jesosy no fantsihana teo amin'ny hazo fijaliana mba ho famonjenanao mba hahatonga ny anaranao ho voasoratra any amin'ny bokin'ny lanitra Jesosy rery ihany navita an'izany Jesosy rery ihany navita nanolotra ny ainy navita hoe niaritra fampahoriana niaritra fijaliana mba hiadananao dia manasanao androany andao tsika hiteny amin'i Jesosy hoe tena tiako ianao Jesosy tiako ianao satria ianao tia taloha tiako ianao satria ianao rery namonjy anahy tahaka an'izany tsisy olona vita an'izany ho anahy dia satria tiako ianao dia hiaraka aminao foana tsy hisaraka aminao anao oviana na oviana lazao an'izany Jesosy androany tsy haiko hoe amin'ny fomba ahoana ny itenenanao anazy mety manana ny mo azonao ampiasaina ianao itenenanao an'izany hoe ianao dia hiaraka amin'i Jesosy foana hifantsika aminy ianao tsy ho fombafomba mpivavahana ny arahanao aminy fa tena hoe relation ianao sy Jesosy tena hoe mpinamana ianao sy Jesosy akaiky ny fony Jesosy ianao raha misy zavatra mahory ianao dia Jesosy ny eo akaikinao dia Jesosy ny ilazanao ny mahory ianao fa tsy ny olona
lazao am Jesosy zany teneno aminy koa androany hoe ianao dia olona azo an Jesosy itokisana ka ninina zavatra iandrasan Jesosy aminao dia ho ataonao zany atolory azy ny tenanao raha roatra zao fotoan'izao atolory an Jesosy ny momba anao rehetra ny tenanao rehetra ny fananao rehetra ny androm-piainanao rehetra sisa mbola ho avy raha mbola omeny Jesosy tombon'androm-pahavelomana ianao dia atolory azy zany atolory an Jesosy ny fonao atolory an Jesosy ny fiainanao atolory an Jesosy zay rehetrarehetra makasikasika anao na ny tokantranonao na ny zanakao na ny asanao na ny asa fanompona zay endreketanao atolory an Jesosy zany dia aoka ianao tena ilaza androany hoe za tsy emotra tsy verin-dalana tsy todika nao amin'ny akaviana ao amin'ny akavanana fa tena anaraka anao a Jesosy anaraka anao hatramin'ny farany tsy saraka aminao aninina manjoa Jesosy za koa ao anatin'izany tsy hiala aminao tsy verin-dalana ninina mitranga na fahoriana na fifaliana na amin'ny fitahiana na amin'ny fijaliana Jesosy dia anaraka anao hatrany hatrany ianao no efa anakinako ny foko ianao no efa anakinako ny fiainako rehetra zay rehetra makasika dia ho anao zany tsy ny etỳ tany any Jesosy afatrany an-danitra dia anao zaho isan'ilay olona hideranao hiaraka amin'ny anjely sy ny olo-masina rehetra mino fa reto fiangonana reto ihany koa dia tahaka an'izany hoe hideranao hatrany an-danitra anompo anao hatrany an-danitra dia lazaiko androany hoe hatramin'ny farany Jesosy ny amiko sy ny aminao tsy hiala aminao lazao mafy zay ao anatin'ny fonao lohariny ao anatin'ny fonao mba ahafahanao milaza an'izany hoe ianao dia olona ho an'i Jesosy mandrakizay tsy saraka aminy ianao ninina manjoanao dia ato anatin'ny tirity dia raha mety hatsangany mihitsy ny tananao ho fanamafisanao eo anatrehan'i Jesosy fa ianao dia ho azy hatramin'ny farany satria ianao dia olona tia an'i Jesosy tena mamiko tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy zany mihitsy Jesosy tsy hirahira fotsiny zany fa tena ny ao avao anatin'ny fonay androany loharanay eo anatrehanao hoe anao hatramin'ny farany zay tena tianao zahay malala ny fonay ianao hatramin'ny farany hatramin'ny farany afokizano amin'ny foko ety dia omeko anao tena ho anao manontolo Jesosy natao izy izao tontolo izao zao tsy ala aminao amen zany mihitsy Jesosy sady ianao tsy mba nandatsy anay tsy nanenjika anay ianao ary vao maika namindra fo taminay ianao tokoa ny Jesosy namonjy anay ianao nefa nanolotra an'lay sarobidy indrindra taminao ho anay raha ny loatra raha mamaly fitianao zay amin'izao fotoana izao tsy hiala aminao zay tsy saraka aminao zay fa tena hoe afana fo anao mandrakary hitoetra hiaraka aminao ho namanao akaiky ary indrindrindrindra olona tena akaiky ny fonao izay maminy foko ety dia omeko anao
tiako tena tiako ianao tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy Fisam Jesosy hatramin'ny farany ianao sisa hatramin'ny farany ny antsika hatramin'ny farany ndatsika ite-tanana mafy dia mafy ho any Jesosy raha mbola misy mafy noho izany dia ataovy ihany ho fanomezam-boninahitra an'ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay mpamonjy ianao amen mino aho fa ny fanoloran-tenanao a dia tsy hoe androany ihany tsy hoe eto amin'ity toeran'ity ihany fa nahatrany atokantranonao any ary a dia atolory an'i Jesosy foana ny tenanao amin'izay ianao voaharo a amin'izay ianao tsy ho tratry ny fakam-panahy maro samihafa eny fa ny tenin'Andriamanitra koa anie dia miteny an'izany hoe mazotoa manolotra ny tenanareo e dia aoka ianao ho mpakatoa ny tenin'ny tompo isan'andro sa tsy izany ve masoa antsika izany eny ary isaorantsika ny tompo ny fotoana nafahantsika ny dera ny ankohaka ary nanolo-tena teo anatrehany a andaontsika hiditra amin'ny fotoany programa manaraka dia ny fotoana izay ahafahantsika manome ho an'Andriamanitra izany hoentintsika etỳ anoloana ny ampafolo-karena ny fanatitra mahazatra kosa dia tatazana eny an-toerana ihany a dia araka ny fandaminana mahazatra antsika moa izany a dia ny avy any ariana no miroso makatỳ anoloana dia mivadika avy any amin'ny sisiny izany a rehefa miverina eny amin'ny toeranao ianao dia ao anatin'izay dia anao hira anankiray a ireto mpidera ireto a isika kosa izay efa niomana ny amin'izay fanolorana ny ampafolo-karena izay a dia mandroso etỳ anoloana azadiny ihany koa fa misy a nyity boaty ity a eto ampovoany eto a izay fanohanantsika ny émission télé sy radio a dia aoka isika rehetra samy ho matoky ny amin'izay dia mandroso avy hatranytsika tompoko
Enta mavesatra dia nesoriny tamiko io. Enta mavesatra dia nesoriny tamiko io. Mandako amin'ny fakapana izy. Isampiny foko efa nilaozako noho ny fitiavako ani Jesosy. Ka mandao ahy azy zao tontolo zao. Ho tafita no ny herin'i Jesosy. Hitana mamiratra. Hitana mamiratra vao maraina izy. Notsongaiko tamin'ny alinalina. Fiarovana. Fianantautra. Manahivelo manifanahiko. Fumatuko no entiko any an-danitra. No entiko any. Loaram-pifaliana azoko. Loaram-pifaliana azoko. Hitana mamiratra. Hitana mamiratra vao maraina izy. Notsongaiko tamin'ny alinalina. Nahita sakay zaho. Nahita sakay zaho zay natanteraka izy nitsaritry amin'ny alinalina. Alleluia. Dia Jesosy nanadio nisoloariko nampahery sady nampiorona. Nitondra ny entako. Nitondra ny entako sy ny aretiko nanafaka ny fahasahiranako. Hitana mamiratra vao maraina izy io. Notsongaiko tamin'ny alinalina. Isaorantsika ny tompo ny fotoana izay nahafahantsika nanome ho azy tamin'ity atoandro ity. Ny filazana zany dia izao misy an'ny fiangonantsika RHEFI feno arivo zany mivarotra ireto kasiketa sy satroka ireto ao ivelany ao dia afaka manantona an'izy ireo isika raha anjifa an'izay. Misy soratra hoe RHEFI Madagasikara mba ho iray ihany izy rehetra. Dia ao ivelany ao zany sika misy latabatra efa misy an'ry zareo efa hatramin'ny maraina tao dia afaka manantona an'izy ireo ao sika. Dia tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika indray ny tompoko raha mbola misy tsy nahazo rakidehibe ve tamin'ny maraina afaka mba manangan-tanana ve izy azafady? Ay, afaka zaraintsika vetivety ary. Atsangano ambony any tanantsika mba ho hitan'le reto raim-pianakaviana ireto isika izay mbola tsy nahazo. Averina amin'ny herin'ny androany zany ny valopy rakidehibe iny dia amin'ny marakidehibe azy izay dia tena hoe aokenao anome be tokoa mba ho fanohanana zao asan'Andriamanitra misy atsika izao. Atsangana ambony ihany hoe tompoko azafady izay mbola tsy nahazo. Eriariana dia atao lolo ato mbola misy anankiray.
any farany ariana tompoko. Eny ary hiditra amin'ny fotoana manaraka isika izay fotoana ahafahantsika indray mandre ny hafatra Andriamanitra amin'ity atoandro ity. Mino fa matoa ianao tamin'izao lera 12 atoandro izao no nasain'ny tompo tonga teto dia manakambara aminao izy androany. Amen. Dia amin'ny alalan'ny mpanompony pasteur Atovo Mory Armand indray no ifandraisan'ny tompo aminao androany. Dia aoka ianao tena hoe hovona ny fonao, hovona ny sainao andray an'izay teny rehetra omen'Andriamanitra anao androany, tena hoe amobe eo amin'ny fiainanao anezany teny izany. Dia ndao raisitsika pite hafatanana izany mpanompon'Andriamanitra izany. Halleluja. Dia mametraka sy manona fiadananao atsika rehetra, dia manaritra ny fiarabanantsika rehetra fiangonana manatrika eto sy izay manaraka izao fotoana izao ihany koa. Amen. Ena tompoko, amin'izao fotoana izao dia hivavaka atsika. Ty androany ity tiako mihitsy manambara aminao fa misy anjara efa voatokanao anao manokana androany. Ary izay olona vonina indray an'izay dia tsy taka ny dirany eo ny voany fa hitondra ody izy. Na ianao any manaraka an'izao fotoana izao ihany koa. Hivavaka tsika tompoko. Misaotra anao tompo noho ny famindrapo lehibe izay menao. Tonga amin'ny fotoana izay ahafahanay mandray ny hafatra avy aminao. Tompo, ianao indray ny asa eto amin'ity fotoana ity. Ianao fanamasina no ampiteny misaotra, misaotra. Voatahanao ny fony fiangonana fanamasina. Ary ianao ka fanamasina no ampiteny fanamasina. Oh, tsara ianao. Oh, lamao les carandales. Asandrato ilay fanamasina amin'izao fotoana izao. Oh, mbao les carandales sandkavalas karama. Oh, fanamasino damarebegalastomol maulaiskondale fayaskalaraba tarebegalas. Amen. Amen. Misandata fanamasino. Ianao ilay mpampiteny, ianao ilay mpampianatra. Biasy ianao anatin'ny teny miaraka amin'ny afo. Babalas kamaraba. Oh, sol. Amara sonda gaison. L'omolo sens scandala pascaraba. Oh, mivavaha mafy ianao. Mivavaha mafy ianao. Mivavaha mafy be mihitsy ianao raha miteny amin'ny teny tsy fantatra ianao dia mivavaha mafy amin'ny teny tsy fantatra. Raha miteny kosa ianao amin'ny vavaka, miteny malagasy, dia mivavaha mafy ianao. Dia ireo ny fanamasina aloha. Renala iole isangara mandeska maladale baba. Daula hainiliole skamaraba. Amen. Tamore begalas kamaraba la baba. Baba iskano fanamasno. Misanat minamo kamola yaleska. Ianao le papaye, ianao le tenia. Ianao le miasa anatin'izao teny izao miaraka amin'ny afo. Bala ia haindihala la iskamaraba. Amen. Oh no more la iscarme la san. Apetrao fonao ny tananao fanamasina. Sakafo ny fody miaraka amin'ny afinao.
ianao nametraka ny teny ompondry tsy miverina ny teny fa mahatanteraka ny asan'izay nahandrana azy. Zao mpanomponao fanamasina ampiteneno alas sokafy ny vavako alas zay avy aminao, zay avy aminao no fambara miaraka amin'ny afo. Paolas karabalas misaotra 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 eo am-pitsanganana tsangana moramora anao amin'ny fifatoana filazantsara so atany jaona toko 5 vita amin'ny famakiana ny teny dia mahazo ny toerana misy anao miaraka amin'ny fifatoana. Andiny ny voalohany, rehefa afaka izany dia nisy andro firavoravoana ny jiosy ary Jesosy niakatra tany Jerusalema. Ary nisy farihy any Jerusalema eo akaikin'ny vavahadin'ondry izay atao amin'ny teny Hebreo hoe Betesda. Misy fialofana 5 taona nandrian'ny marary maro ny jamba ny mandringa ny maty ila. Ary nisy lehilahy anankiray teo izay efa narary 80 taona raha nahita azy mandry Jesosy ka nalala fa efa toy izany efa ela izy dia hoy izy taminy, teo sitrana va ianao? Ilay marary namaly azy hoe, tompoko, raha etsehana ny rano tsy mba misy olona androboka eto amin'ny farihy, nefa raha mandeha aho dia misy olon-kafa misosika eo amin'ny laoko. Hoy Jesosy taminy, mitsangana eto ny fandrinao ka mandehana. Ary niaraka tamin'izay dia sitrandra lehilahy ka nitondra ny fandriny dia lasa nandeha ary sabata izay andro izay. Amen. Samy mahazo ny terany ary. Androany ny anjara efa voatokana ho anao avy amin'ny tompo dia nomeny anao androany fa anjaranao mandray. Ny anjara rehefa voatokana nomany tompo anao androany dia raiso anao androany ary aza vela hiala ianao androany hiala maina fa oka andray anao ivoaka n'ity toerana ity na ianao izay manaraka an'izao fotoana izao. Nandalo teo amin'ny farihy amin'ny Betesda Jesosy. Inona ny antony nandalovany teo? Nisy antony manokana, nisy zavatra fa voaomany anjara voatokana ho an'ny olona anankiray io. Maro ny marary tao satria mihetsika amin'ny fihetsehany, miandry ny fihetsehan'ny rano ny olona rehetra tao. Rehefa tonga ny anjely manitsika ny rano Betesda io dia miazakazaka daholo ny olona mandroboka ny tenany ao anatin'ny rano ka izay tonga aloha ihany izay ihany ny sitrana. Amen. Io tananao misandratry io dia ho hitanao ary pare androany fa tsy takany diranao teto ny voanao fa omeny tompanao, omeny tompanao ilay anjaranao, omeny tompanao ilay anjaranao izay efa voatokana ho anao androany. Amen. Mandalo tao Jesosy, fantatr' Jesosy tsara momba ilay lehilahy anankiray efa nalemy nandritra ny 80 taona. 80 taona ny nalemy. Dia mba nakao amin'io farihy amin'ny Betesda io satria nalaza be hoe na inona aretina entinao rehefa etsehan'ny anjely ny rano dia sitrana daholo. Izay no mahatonga hoe fialofana 5. Izany fialofana 5 izany marary daholo ny ao. Tsisy mpitsangatsangana fa marary daholo ny ao. Nefa tonga tao Jesosy efa nisy anjara voatokana. Androany anjara voatokana ho anao.
ro anao. Amen. Eto zany dia mila metametana mihitsy ianao, mietanetana. Fa zany olona hoe manana anjara voatokana roman'ny tompo mena azy zany, olona tsy miraikiraiky izany. Fa tena metanetana mihitsy zany hoe voraisiko ny anandro any. Ary ny anjara voatokana roman'ny tompo aminao tsy mitovy amin'ny raha vavinao, tsy mitovy amin'ny raha lahinao, fa samy efa manana zany ny tompo ho atondraka ao anao. Ho atondraka ao anao. Ianao ilay mandray tsy mateatika raha tonga eto. Amen. Fantatry ny tompo tsara ty lehilahy ty. 80 taona no nalemy. Dia nametra-panontaniana tamin'ny tompo. Te ho sitrana va ianao? Te ho sitrana va ianao? Iza moa tsy te ho sitrana raha marary? Afa-tsy olona adala ihany. Ny olona adala voafaritra ny sainy tsy miraharaha zany hoe te ho sitrana va anao adala izy. Voafaritra ny sainy. Fa ny olona rehefa marary tsy maintsy nitady fanasitranana. Inona ny voalohan-karena? Ngao dia vola, ilaina ny vola, ilaina ny zatsy, fa ny voalohan-karena ozy tsika malagasy dia ny fahasalamana ny voalohan-karena. Ka androany zay rehetra marary tonga entina aretina mitaizana, aretina mikikina inona na inona, anjara voatokana ho anao fanasitranana androany. Na ianao manaraka an'ilay Facebook, anjara anao ihany koa zany androany. Tsy haiko na ao ity lehilahy ity izay niona tamiko tany Talata. Ity lehilahy ity niona tamiko tany Talata tarivo tao Poporina. Anatina lahatra dia ndraisika izy nefa ohatra ka andrava ny fotoana. Dia tonga teo amin'ny torony izay mifandraisako, tsy haiko izy na ao na tsy ao. Dia niteny ilay madama vadiny, pastera, ohatrohatran'izao mahazo ny vadiko, marary izy, misy zavatra tena amatoran'ilay raha tsy azy, dobodoboka be fony tsy matoro mihitsy, tsy mahita toro mihitsy fa andro maromaro mihitsy izy tsy mahita toro. Madamany ndresaka tamiko dia hoy zako ny hoe za zany aty any le olona milahatra, fa za mindresaka amin'ny eto amin'ny W eto amin'ny ban. Dia aiza ho azy amin'ny vadinao zany? Io izy ozy. Dia hoy ay izy reny asivy makaty izy ho any. Dia fa nitantarainy tamiko daholo dia nanontaniako ilay ramose dia nitantarainy tamiko daholo ny zavatra manjo azy. Izy efa mpino ny olona tena ho an'i Jesosy. Vavaka ho azy. Rehefa navavaka ho azy, loako daholo ilay fanaratsy rehetra. Ary ny tenin'Andriamanitra napetraka ny tompo hozaraina taminy, hozaraina tamin'ny Talata io, dia ity tenin'Andriamanitra ity ihany. Hoe ny anjara voatokana ho anao dia raisy ho fanoman'ny tompo anao. Voarenao tsara avy eo ny afatra teo, ie, dia vavaka ho anao aho. Izao ny fanamby napetraka ny tompo tato am-poko dia izao. Androany Talata ianao, Talata teo, mody ianao matory tsara. Hatramin'izay izy tsy matory, tsy haiko izy nao na tsy ao amin'izao fotoana izao, tsy natory. Fandroany vita zao vavaka zao, satria androany araka ny tenin'ny tompo teo hoe ny anjara efa voatokanao anao izay nomany tompo anao dia raisinao androany. Voarainao vezano enao izy voaraiko fitam-bavaka. Napetraka ny tompo tato am-poko dia niteneniko taminy hoe androany matory tsara ianao. Tonga tany an-trano izay ny alarobia, nisy ny antso ndraisin'ny madamako ilay antso. Dia nefa avy eo
hoe ianao ny tetaviny ay iza zao hoe satria be deaibe ianaranina ay ia nanahoana tena natory be aho tamin'ny talata androany zay rehetra marary marina ny tompo androany anamarina ny tenyny tompo androany aminao aza mijery ianao hoe ity ve dia mbola ho sitana misy aretina 80 taona ve eto makety manokana aingana fa ity 80 taona nalemy fa efa voatokana noeton'ny tompo avany dia navaha mihitsy ty raha lehilahy ty miavaka koa ianao amen hitan'ny tompony netaeta zavatra voalohany hitan'ny tompo zany dia netahitan'ty raha lehilahy ty rehefa nametraka fanontenina ny tompo hoe te ho sitana va ianao tena loko ny vavandraha lehilahy dia mazava ho azy fa te ho sitana izy iza kosa ny tsy te ho sitana ilay marary namaly azy hoe tompoko raha etsehana ny rano a dia tsy mba misy olona androboka amin'ny farihy izao ny zavatra mbarako amintsika aza manantena n'izan'izany rangaha aza manantena n'izan'izy zany ny olona nge morakivy ny olona moraketaka ity raha lehilahy ty izao ny fahalalako azy a nanana havana ve izy tsy haiko izy na manana piray-tapo tsy haiko na manambady tsy haiko na manan-janaka tsy haiko na manana zafikely tsy haiko tsy fantatra fa mba nindrana olona izy a avany akaiky hoe andorangamba etaona ny fariam-petesta ay ia dia ny tantara ao zao mba farako anao matsy le garde malade so zany ry garde malade rehefa mba etsehany anjely rano dia batao tonga dia force be zay a ia zay zany a ia ny anjely tsy mametaka fisy tsy mametaka fisy hoe amin'ny 27 a etsehiko rano tsy milaza koa izy hoe raha pitsalatsinainy amin'ny 7 fa mihetsika tapoka ny rano taka ny fihevian' Jesosy eny androny lanitra mpikatrantsika tsy mampilaza fa mihetsika tapoka ny andry ny garda malady leo ny farany ary izay ihany le izy miandrika fa roviana nefa lehilazainy tsy fantatra mba miandry io na aloha mba miandry anareo leo ihany le olona ny farany ny tokonao androany a dia any an' Jesosy ny tokonao ka ametraka ny tokonao zato isan-jato amin'ny tompo ianao farany olona foana tompoko nametrahantsika ny tokontsika foozina ny olona ihany koa mety ho leo anao ny olona mba mangataka kely indray aloha fanampiana raha mangataka foana ianao ny olona manapetra ny sainy amin'ny famezana leo ihany ny olona mangataka ianao androany mety voaefa ny olona mangataka ianao raha pitso mety voaefa ny ihany fa raha afaka pitso vao hitany ianao dia lasa hoe tsy ahoana izy manomboka leo izy fa Jesosy manarika eto tsy leo anao zany tsy leo anao zany avereno fatoka inao zato isan-jato amin'ny tompo amen zay nahatonga ny tira lehilahy ty hoe raha etsehana ny rano dia tsy mba misy olona androboka lasa le olonako mitsoka le olona leo le olona izy kosa hoe garda malady eo fotsiny nefa hoe ho avy eo ny mpanetsika rano itira lehilahy ty mety mihinao zany fa ny garda malady tsy mihino miela be ve zany sa mba manana programme faharoviana nefa zany ka miandrika eny aloha mba antekely dia amin'ny herinandro indray mba miverinao fa misy zavatra atao leo ny olona
tompo a tsy leo anao zany rehefa mahatoky azy ianao amboary kely fisainantsika tompoko manomboka izao zay mahatoky an' Jehovah dia ho tahina zay mahatoky olona sy ny sandriny voozona vo niala le olona ny tsy hain'ny anjely ny rano tsisy nanetsika raha lehilahy farany tsy nanantena olona tsy ny raha lehilahy fa nanantena ny herin'ny tenany nietsika indray ny tatyariana ny rano mba hankisaka izy nefa ny olona miazakazaka be satria mahafantatra hoe zay tonga aloha dia marinina iny any ny sitrana songona ny olona izy dia ny olona nahazo fanasitranana fa tonga teo kosa Jesosy ilay efa mivimbina ny anjara efa voatokanao anina lehilahy eto koa zany tompo zany ary tsy miovandro iza le marary tonga eto iza le marary tonga eto tsy angana hoe ianao le marary tonga eto palasanaska firinareo ireo aza misy mitsangana tsony ankoatran'ireo makanisa eto tsy mahazo mitsangana le nitsangana ihany nakesto angana miazakazaka fa tapitra amin'ny fotoanantsika tsy manampy tsony alasara ten'Andriamanitra fahasolona dililo voatokana ho anao androany tsy mieritreritra ianao oka ianao a tena olona mangetaheta fanasitanana oka ianao araka ny tenin'Andriamanitra izay nambara tamintsika manana finoana ahoana ozy Jesosy mahatsy ny raha lehilahy rehefa hitan'ny tompony ny etaetana mitsangana ety mifandrinao mandehana vetrany tonga dia nitsangany raha lehilahy teny vera lehilahy mila fanampiana avy amin'ny velany tsy nilan'izany raha lehilahy na ny olona teo akaiky nara tsy niteny mba hampioariavana fa Jesosy manery amin'ny mitsangana tsy tompoko lay finoana lay eteta lay finoana atao anatiny tonga dia nitsangana izy rehefa nitsangana izy dia ozy Jesosy hoe manao vapa-mandihana ozy Jesosy hoe ety mifandrinao dikan'izany dia mitsangana dia ilay fandrinao mindrendray ianao dia niondrika dia nety mifandrina dia lasa n'izay mandeha mody dia lasa nody tsy mipetraka teo amin'ny toerana tsony izay nahandriny hatramin'izay tiako ianao izay mitsangana eto amin'izao fotoana izao tsisy valom-pitelopolo taona teo nanontaniako ka izany ny retina nanjo azy fa na firy taona androany raisy ny anjara efa voatokanao anao fa sitrana ny aretinao androany ary raha vo maniositra dililo aminao satria tenin'Andriamanitra zany a dia mandehana mibeniny ny toeranao amin'ny fanasitranana ivavaka be tsika nytenenenao amin'ny teny tsy fantatra raha fitabatisa amin'ny fanamasina dia tsika rehetra kosa nandratra amin'ny fanamasina balaskarandalambalasana mivavah mafy tsika zay le fampivavah mba hely fampivavah moa sitrana sotsy paolaskandalabalasandakama
Alleloia. Iteka mafana tompontsika voninahitra teo azy. Amen. Amen. Alleloia. Tsika raha tsy mahita maso ohatrany hoe mbola zavatra lehibe no reny no hitanao. Androany anie voatokanao anao mihitsy le androany. Le zavatra ao anaty meny tompo io voatokanao anao mihitsy io androany. Amen. Ny tompo manana ny fotoanan'izy. Aloha hamaky tenin'Andriamanitra anakay tsika amin'ny Luka 7:10. Io ihany akaiky kely ihany. Luka 7:10. Andiny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tamin'ny sabata. Ary indrin'izy vehivavy izay nanana fanamahorofy 12 taona ary nantsoka izy ka tsy nahatraka akory. Ary rehefa nahita azy Jesosy dia niantso azy ka nanao taminy hoe raha vehivavy afaka mindrofonao ianao. Dia nametraka ny tanany taminy izy ary niaraka tamin'izay dia nitsaka raha vehivavy sady nankalaza an'Andriamanitra. Amen. Hitanao ihany koa sao nampianatra tao amin'ny sinagoga anankiray Jesosy tao amin'ny sabata. Dia nisy vehivavy anankiray narary. Narary raha vehivavy. Ary le aretina nazo raha vehivavy dia fanamaha faharofy natonga azy nanjoko. Dia raha vehivavy sao mety tsy nalala hoe dia volona maritra azy nandritra ny 12 taona ny natonga azy ohatran'io. Fa Jesosy dia mahafantatra tsara hoe dia volona maritra azy nandritra ny 12 taona. Dia Jesosy tsy mahazaka an'izany hoe olona izany fa taona ny devoly. Ary niavaka mihitsy ty raha vehivavy ty satria efa nisy anjara efa voatokana hoentin'ny tompo an'ity raha vehivavy ty. Tsisy nanapo mihitsy mpiara-mivavaka na raha vehivavy raha tsy nahafantatra. Ary eto dia tsindriko manokana fa tsy nivavaka raha vehivavy tamin'i Jesosy hoe Jesosy ao afaon'ity mahajoko ty ty aretina mahajoko mahazo ty afao amin'ity tsy tompoko. Fa Jesosy mihitsy nefa nanana anjara voatokana ho an'io raha vehivavy io. Dia tonga dia niteny Jesosy raha vehivavy afaka mindrofonao ianao. Dia nametra tanana taminy. Vao vita izay dia nanino raha vehivavy? Mitraka raha vehivavy. Sitrany raha vehivavy. Ny anjara efa voatokanao anao androany. Raha nampiondrika anao foana ny devoly hatramin'izay hitraka kosa ianao manomboka izao. Ny tompotompoko rehefa miteny tokony mihintsika. Tokony mihintsika amin'ny zavatra rehetra izay tenen'ny tompo amintsika. Na mivatana aminao manokana amindrema asonao. Na amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Na ny alalan'ny fanindriny fanamasina anao. Nisy mpino izay tao aminay. Io mpino io dia nandeha tamin'ny toerana izy tsy lazaiko eto. Izy toerana. Fa nisy fivoriana tamin'izay. Dia very ilay mpino avy any ambanivohitra. Very. Tsy niaraka tamin'ny rehetrarehetra fa very. Dia rehefa very izy nanomboka ny Alahady izy nitsita. Alahady nitsita. Alatsinainy koa mbola tsita. Talata ihany koa mbola tsita. Tsita. Zay nitondra mambavaka daholo. Tena naninona na veren'iny vehivavy iny. Tsita na le. Izy mipetraka any ambanivohitra. Mpino any ambanivohitra. Izy ireny mpino ao anatin'ny fianakaviana. Dia ilay fianakaviana moa miteny hoe tsy mety ka. Tokony arahanareo masy izy satria niaraka mivavaka taminareo. Izy ny dehibe nefa tsy manino tsy manino. Somary nandraona kely ihany ilay fianakaviana. Dia nivavaka izay. Tao anatin'ny vavaka ny Talata. Alatsinainy Talata. Nahazo teny avy amin'ny tompo ahako. Miteny tamin'ny fanahiko mihitsy ny tompo. Hoe aza matahotra fa izany miaro azy. Nefa eritrereto fa
alahady izy nanomboka tsita. Alatsinainy tontolo andro tontolo alina. Talata tontolo andro tontolo alina. Fa ny tompontsika io rehefa miteny izy dia minoa ianao fa izay ny tanteraka eo amin'ny fiainanao. Amen. Vavaka izay ny Alahady mifoto amin'ny 12 sasany alina satria ilay tany amin'ny havantany izy ireny mpino dia monina be tao anatin'ny fihitsonana tamin'ny telefona. Monina be na metsina nandrahoana. Dia mivavaka ny Alahady fomaraina mivavaka amin'ny 12 sasany alina. Tany amin'ny telo tany ana azo teny tamin'ny tompondray. Ozy ny tompo tamiko. Anio no anolorako azy eo aminareo. Amen. Izahay mivavaka be daholo dia za moa tsy niteny tamin'ireo na tamin'ny madamako ary na tamin'ny mpendraikitra sy ny pastera miaraka aminay. Fe aloha hivavaka isika ny Alahady zany nisy zavatra nataonay tao am-piangonana mivavaka fifadiana zay misy zavatra nambarana koa dia ndraisaina teo izay mivavaka. Za tsy niteny hoe efa nahazo teny avy amin'ny tompo ahako. Ary za amin'io nanantena hoe eo amin'ny fiangonanao Alasora no atolotry ny tompo ilay vehivavy io dia miandry fotsiny ahako. Androany ny tompo nanolotra an'io eto za zany sekreko sy ny tompo tsy niteny tamin'ny pastera namako sy nivadiko. Tonga ny telefona avany tanàna avany ambanivohitra hoe ahoana fa mbola tsy tonga ty any ilay havanay fa tsy hita mihitsy. Zao tsy tiako lazaina eto moa ilay zavatra nyteneny. Na ilay fiangonana nisy antsika tany ary tena nalahelo be mihitsy zareo amin'ny vavan'ilay tompokavana. Nalahelo be. Afaka 10 minitra niantso indray ilay fiangonana tany ilay fiangonantsika tany niantso. Pastera, misaotra amin'ny tompo fa tonga ty ilay madama. Tsy lazaiko eto ny anarana. Marina ny tompo marina miteny ny tompo ary izay indrindra mahatonga antsika hoe zay zavatra lazain'ny tompo aminao dia ino tompoko. Ozy ny tompo tamin'ny raha vehivavy afaka mirofonay ianao. Raha vehivavy tsy niteny manao aiza kosy. Fa raha vehivavy matoa niteny izany tompo ka nametraha ny tompo fotanana izy tonga dia afaka taon'ny finonan-draha vehivavy. Lay finony androany dia tononiko afaka mitrosa ianao. Izy izay olo izay nitsangana eny an-toerana misy azy tsy makaty. Ivavaka tsika apetra amin'ny finoana tananao ity diloilo ity ampinoana dia ararako eto ity dia fandrarahako an'ity hitsofako rano anao ho afaka mitrosa ianao fa mpampisambotra. Tiaka ao an-tompontsika masao ny toerana. Tanao ampinoana daholo zany tsy mijery ny tenanao tsony ianao androany hoe hidira trosa fa mijery ny tenanao androany hoe mpampisambotra. Ahoana hoe fevy ahoana mifanovanana zany ahoana hoe mifanovanana zany
raha vehivavy afaka mindrofina anao tonga dia nitraka raha vehivavy afaka tamin'ntrosa ianao afaka tamin'ntrosa ianao afaka tamin'ntrosa ianao afaka tamin'ntrosa ianao tapisambotra ianao mbalasambaradagalascandalafalafalafala amen. Misy hoe tena izy amintsika reto hoe le hofatrano lava mbola misy resy tao hofatrano tsy resy tao hofatrano tsondry ho afaka mifanofanatrano anao misy indray eto milaza hoe tena tiako ny pasteur izy dia nijanonao tsy afaka ny indidy anao mialahy ianao safidy anao ka na ny tompo raha niteny anao mialahy anao tiako ty na inona tsara ny trano fainao io mamy ianao manana trano ianao meny tompo-trano ianao meny tompo-tany ianao alasa pampanofa akoranga ianao balaska maladala balaska maladala balaska papapapapapapa mola song izy le mangovitra amin'ny hofatrano eny fotsiny ianao nitsangana fa tena misy fanenjena ny hofatrano hoe misy mpanenjika be ianao amin'ilay hofatranonao eny tompo-trano tsangana eny nitoerana misy ianao ska las apetrao amin'ny fonao ny tananao miny va ianao fa Andriamanitra dia afaka anefa ny hofatranonao ary miny va ianao fa ny tompo amety tany ianao dia avita trano ianao ary miny va ianao nyty zavatra goavana be ty hoe lasa pampanofa ianao sambalascaralas raha mino anao apetrao amin'ny fonao ny tananao le mijoro ireo tompo nampitsanganao reo voninahitry ny anaranao ny vavahako an'izy ireo ianao izay manaraka Facebook tompo manomboka ny gany le zavatra efa voatokana tao am-ponao ho zaraina amin'izy reto dia raisiny zany androany ianao ny mandoa ny trosandrehetra amin'ny hofatrano salany nampandoavanao miteteraka nampazahoanao an'ilay vola sekely tao anatin'ny vavany trondro dia takan'izany nataonao androany misaotra mametany manao trano azy ianao tsy toeran'izao tsony toerana manomboka izao fa mpampanofa izy saotra amin'ilay anjara voatokana nomenao azy misaotra tompo bala iskara izy alefa nitenen'ny tompo hoe aza matahotra tsangany tanany aza matahotra mba mitsangana kely eny toerana misy ianao eny any apetrao ny fonao ny tananao tompo ataovy mitoetra ao anatin'ny fonodreto fingonandreto ny teny izay nambaranao ny fanahy fisalasalana miala amin'ny sainy sy ny fony amin'ny anaran'i Jesosy lasa mandeha miala amin'ny anaran'i Jesosy ambarako androany fa ianao dia olona katrano ianao afaka miady izay mampitanondrika anao ianao afaka miala ela anao holaskara ihany koa nefa ny vavaka tao alasolo fa izy ny ona tamika androany nitomany tsy afaka bagaba azy tena saika tsy vavaka andao vavahana nametraka tanana izy zazo akaty izao nametraka tanana manomboka izao anao afaka midretraretra dia tsy mitomany ohatran'io fa raha vao mitomany
dia ataony devolony tomany dia lanao nydritra ao ndramasinao fa manomboka zao afaka amin'ny zavatra rehetra ianao mitrahako tanana izy tsovoko rano voakavo zao tsika nefa nytomany lasa nytsika alahelo tsy afa androany apetraony fonoany tananao le manana alahelo aingana aingana amin'ny anaran'i Jesosy mifiadanao ny tompo anapaka aminao ray zany amin'ny anaran'i Jesosy manomboka izao ho afaka ianao amin'ny zavatra rehetra ary tsy toetra amin'ny alahelo tsondry saotra dia renao ny tompo tia famafan'Andriamanitra haleloia sambalaska fotoanan'Andriamanitra zao aminao fotoana ny tompo androany ity tena tsara be ty androany ity tena tsara be ty androany ity amen amen omeny tompo ho andra vehivavy amin'ny fahagagana nanganana ny zanany zaho mino fa mety nisy maty any tary na misy maty any tary fa ty dia efa anjara voatokana ho an'ity vehivavy mpitondra teny ity anjara efa voatokana ho anao androany Jesosy misaotra anao fa izy ilay fahagagana lehibe atao amin'ny isam-bata iza re izay olona izay iza re izay Jesosy iteka ho amin'ny tompontsika mianazy ny voninahitra iza le miakanjo mavomavo ianao io azafady hoe makanesa miazaka zabe ty ianao afaka miazaka azy ganganao io vao miondrika dia atsovy aty le miakanjo mavomavo iza amen tsy kisendrasendra amin'ny mavomavo be dia be mavomavo fa manina io mifalianao ranabavy sambalaska mifaliko anao amen androany ity ny tompo ny asa be eto ny asa be eto ny fanamasina androany amen le ora ndray io tady depasy tonga dia mifanena tamin'ny tompo mametra-panontaniana raha vehivavy ny teny tamin'ny tompo hoe Jesosy eo atsanganona ny zanako teny izany fe raha vehivavy tsia fa nilanja fotsiny izy dia mitomany iny nanaraka ny zanany izay alevina programan'ny tompo dia hoe anjara voatokana fahagagana ho andra vehivavy onena azy ny tompo aza mitomany aza mitomany tsy mitomany dra vehivavy dia ozy ny tompo apetrao ny trano vorona dia napetraka ny trano vorona dia ozy Jesosy mahatsy an'ilay zanany maty ry zatovo biarena tonga dia nianina fahagagana ny zavatra tsy hitanao hatramin'izay amin'ny fahagagana be mihitsy nisehony izany amin'ny fahagagana be nisehony izany
zay maraina zay hidina ny afo midina ny afo raisiny afo raisiny afo raisiny afo raisiny afo tonga dia mivava raisiny afo ny fanamasina raisiny afo ny fanamasina fanamasina manatanteraka an'izany osy ny fahagagana papapamaraisy olona balaska mahidibegaska marabalada o mahone olalaska mahidibeliska mataparabababa amen hamoskala iolesao raisiny afo raisiny afo raisiny afo ny fanamasinao hainololialeska marada zay velo hidina ny afo amen dion isombo honda igarabala divigalos temego hamodeles paus amen velo hidina le afo velo hidina le afo le zavatra tsy hitanao hatram'izay io fahagagana lehibe fa hitsangana io voatokanao anao ny androany onenanao ty paosava nareo ny manaraka ny antso amin'ny facebook any tiapetsao ny fona nytananao fa hidina aminao antso zany pala olasameo dailo iskamaralo tebes raisiny afo paolas kamara sotra manofanofatana antika dia sy mimahazo ny toerany amen sarabaskabara la sabesamesa sotra tompo sotra hitehaka mafitsika ho an'andriamanitra ray sianakary fanamasina amen raha ilaza fotsiny a momba andro paoly nge tompoko tena efa misy anjara efa voatokana nomany tompo an'ny paoly tao mpanaovana le asa ratsy anenjeniny mpianatra izy no vonjeny jesosy anjara efa voatokana tao amin'ny tompo nefa tsy mahafantatra tsika hoe amin'izao fotoana izao zay anaovany asa anenjeny ny fiangonako no aminjeko amin'ny paoly tsisy sanotory ny filazantsara tamin'ny paoly mihitsy izy ny sanotory filazantsara tamin'ny paoly sy teo tonga dia voafaritra ny mpianatry ny tompo tamin'izany fotoana izany tsisy ny teny hoe paoly jesosy ny kristy tonga dia voafaritra ohatrany hoe manolotra ny tena nofatorana tsisy farany jesosy efa nanomana hoe tsy maintsy vonjeko paoly ho tonga fanaka voafito dia izy mihitsy miseho tamin'ny paoly raha jesosy direkta nge miseho eto ka tena laveto tsika fa miasa jesosy avy amin'ny alalan'ny fanamasina sy ny mpanompony avy amin'ny alalan'ny fanamasina sy ny mpanompony jesosy miasa amen zay na tonga amin'ny paoly tonga dia nisehony jesosy tonga dia lavy tamin'ny tany dia nandrefeo afeziko mihitsy le teny izy moa anao any ianao saoly manenjika izy ianao zay enjeko zany jesosy enjenao ndana mandeha any ny toerana anankiray anao dia ambaranao zay tokony ataonao mitsanganao tao paoly jamba tantany nanentina tany ny toerana anankiray nanafatra indray ny tompo tan'ilay pilo iananiasy ndana mivavaka ao amin'ny saoly ianao rehefa nytenenin'ny tompo an'izany iananiasy indray name conseil an jesosy ianao nga tsy mahafantatra ny tompo fa izany lazainao ivavaka zany hoe olona manenjika ny fiangonanao izy indray mba mamety olo-tsainan'ny andriamanitra misy nge ny olona takan'izany tsy hitanao mantsy ny tompo mahazo ianao mbola tsy tao ekibala dia voafatatra ny tompony ty afao io dia lazaina daholo tsy hitanao mantsy ny mahazo jesosy nefa mbola ndrentsika ara sy ny dadantsika mbola tsy teto ambon'ny tany nefa fantatra andriamanitra fisika ny fisinao ko io mananatra an'andriamanitra io anao ohatrany nataony iananiasy tsy fantatrao mantsy momba an'izany olona andefasanao ivavahako zany fa zany tena manenjika amin'ny mpianatra ao zany manenjika anay amola osy ny tompo any aniasany apôstôly toko fa 8:15 tsotra ny tenin'ny tompo mandehana fa fanaka voafito izy fitondrana ny anarako eo anatrehany jentilisa mpanjaka
ny zanak'Isaely. Ary esivoka azy a ny abetsahany izay tsy maintsy eretany voninahitry ny anarako. Nisy anjara voatokana ho amin'ny Paola Saoly. Nandeha tany izay Ananiasy mivavaka ho azy. Tonga dia nandray fanahy masina izy. Nahiratra amin'ny masina, natao batisa, ninakaniny Paola. Tena tonga dia nirehatra be ho an'i Jesosy. Misy eto a, rehatra be mihitsy ianao amin'ny famompona an'Andriamanitra. Rehatra be ianao ilay asa famompona izay nentsin'ny tomponao. Falabalans kamaradala. Ianao mpendraikitra io, tsy angana eny an-toerana misy ianao ianao. Mpendraikitra ianao. Kabalas. Tsodrano anao a amin'ny anaran'i Jesosy. Sahalan'ny nampiasan'ny tompo an'ny Paola nampiasan'ny tompo anao ihany koa. Miaraka amin'ny famatana sy fahagagana. Ary tsy zavatra mbola tsy tsapanao nampanaovy ny tompo anao hatramin'izay manomboka androany dia atsapy anao fa voatokany ty androany ity. Iseho ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fomba ny tompo anao. Tsy takatry ny sainao amin'ity herinandro ity, fa raha mandeha ianao dia ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra amin'ny fampiasana anao. Teka ho antompontsika voninahitra dia azy. Ny amaranao ka azy Josefa. Josefa ve tompoko zanaky Jakoba niteny tamin'ny tompo hoe mba mangataka Andriamanitra ao, mba ataovy manonofy aho amin'ny fiainako rehetrarehetra, ampahitao nofy aho. Tsy nivavaka tamin'izany Josefa, mbola 17 taona. Fa 17 taona Josefa nampahitan'Andriamanitra momba ny hoavy indray manontolo tao anatin'ny nofy. Amin'ny maha 17 taona azy dia nidedehaka be ngaraina, niteny tamin'ny rahalahy, nanofy aho, ohatran'izao ny nofiko, ohatran'izao nofy. Takatry ny rahalahy zokindrehetra fa hoe le ty a tena njaka amintsika alasa lavitra ty ary tsika koako anatrehany. Nanomboka nakahalany Josefa ny rahalany. Josefa koa zanaky ny fahaterana dia tia nirainy raha teo koa dia nelonana. Dia hitantsika tsara ny zavatra niseho tao aorianan'izay fa mifanohitra tamin'ny zavatra nambaran'Andriamanitra niseho tamin'ny Josefa. Zao nampitandremana antsika, misy ny fizahan-toetra ny teny tompoko. Fizahan-toetra ny teny, ao ny fizahan-toetra ny finoana. Fa rehefa miseho zany a, dia ilaina manana ny toe-panahany Josefa tsika. Josefa tsy monimonina. Josefa tsy niala tamin'ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Nakafana azy ny vadiny Potifara, fa tsy nety nanota teo anatrehan'Andriamanitra izy miaraka ny vadiny Potifara. Na voendrikendrika ary izy ka nigadra tany mpigadrana, mbola noboazo foana Andriamanitra, niaraka tamin'ny foana Andriamanitra, nambinina foana Josefa. Manana fotoana ny Andriamanitra, tonga ihany ny fanandratan'Andriamanitra ny Josefa. Tsy alavaika izay fahitsika. Fa ny tiana tsindriana fotsiny dia hoe manany ianao ny toe-pananana an'i Josefa, mahay miandry an'Andriamanitra. Tsy monmonina, toetra ny famasinana. Dia hitanao fa ny voatokana ho anao, zavatra voatokana ho anao, zavatra nytenenin'ny tompo taminao, ho tanteraka androany zany. Ho amariny tompo izany manomboka izao. Izy nefa nandre, nahazo vision avy amin'ny tompo, na avy amin'ny alalan'ny nofy, na avy amin'ny alalan'ny teny, atsangano eny tanany. Amen. 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 Nareo a manana faharetana, aza monimonina. Dia aoka ho tanterahanao ilay teny manao hoe miatombiana tsara miandry an'i Jehovah ianao ka manana manantena azy, manana fanantenana. Dia aza miala ny akaviana akavana fa nitoetra tsara amin'ny famasinana. Voarenao viasay tompoko. Mivavaka aritsika saotra an'Andriamanitra. Dia mivavahantsika hoe nandray androany. Mino fa na dia voafetra ohatran'izay raha ny fotoana, na ianao izay nanaraka an'izao Facebook izao, dia misaona anao an'Andriamanitra. Fa androany a dia nandray ianao teo anatrehan'ny tompo, satria voatokanao anao zavatra rehetra izay menanao androany. Misaora ny tompo, mivavaka be antsika, mitsangana ianao, mivavaka be, misaotra anao ry Andriamanitra raika. Oh, terenenao kalazaina menanao voninahitra, asy fiarovana Jesosy ny zavatra rehetra izay menao. Paola skambala. Oh, baila skambala skala. Miakatry nareo mpidera marana fotoana.
skaramelolololaska asifiarovana Jesosy ny sapatraitra sy mina mode le skambala skandala farolo oh hamola ula isayo misaotra ny amin'ny sapatraitra sy nataonao pay skandala balas misaotra kapolo malamola deliskara malaiololeskalo misaotra feno topo mitafutafo ity sy ny zanomenawa ka miredareda tena atao velofolo reto zay ira izany fanazo anao androano feno amaola deleskamara 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 feno topo oh maohanda kaleska pareola iala isambeskamara isa nomenawa kamire dareda duniaku isa eta nifana feno topo asandrato ny tananao hitsindrananao aho misaotra tompo ny fahatanterahany fotoana rehetra teto amisaotra ny fombanao anay saotra ny zavatra rehetra zay menao asifiarovana zany rehetra rehetra zany ho amin'ny fitahina ho amin'ny fanambinana ho amin'ny fiadanana ho amin'ny fahasoavana ny nisambatan'olona zay nanatrika teto sy nanaraka zany tamin'ny Facebook terainanao tompo ankalazaina menanao ny voninahitra isika rehetra araiky teny hoe amen.